Misaotranao Jesosy a, satria mbola nomenao tombonandro ahaveloman'izay. Anandratranao indray aho Jesosy noho ny fitiavanao sy noho ny fahagagana izay nataonao tamiko sy ny ankonako. Tompo malalo, manaja anao, manome voninahitra anao Jesosy a, mangataka ny fanahy masinao hikasika ny olonao tsiraray avy izay are izao fijoroana vavolombelona izao, satria Jesosy a, te hanavitra anay olonao isam-batan'olona ianao ary tianao izay hiverina aminao Jesosy a. Mitenena araky ny fahazaranao avy amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masinao amin'ny alalako, satria fitaovanao aho, bitika sy kely indrindra aho, fa manaiky ny asanao. Anandratanao ny anaranao Jesosy, dia ianao ilay alfa sy omega, ilay fiandohanay ary mbola hiafaranay tsiraray avy zanak'olombelona. Ary aoka ianao fanahy masinao hikasika ny olonao tsiraray avy, alalan'izy ireo ny zava-miafina izay tianao ampahafantarina anay mandrakariva. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Ry havana, Andriamanitra velona, ny Andriamanitra izay tompontsika raha kristianina ianao. Ary miteny izy, mampafantatra izy ny zavatra miafina rehetra ary manova antsika izy rehefa manaiky isika ny ovainy. Ny fijoroana vavolombelona izay hozaraiko aminao izao dia tena fahagagana tsy takatra heverina ny ataony Tompo amintsika. Izay no mahatonga ny teny teo hoe Andriamanitra velona, ny Andriamanitra izay tompontsika kristianina. Raha nijoro vavolombelona teto ahako vo 5 andro lasa izay, ny video izay nataoko dia momba ny amin'ny ranomanitra. Raha nivoaka izany tamin'ny 24 tamin'ny herinandro lasa izany ny andro alakamisy, dia ny zavatra nahagaga ny alahady maraina divaraina izany tao anatin'ny Nofy dia nampahafantarin'ny Tompo azy ny zava-miafina ao anatin'ny ranomanitra. Alleluia. Ry havana, hitantara aminao aho ny zavatra niseho, dia amaky tenin'Andriamanitra foy aho ao aorianan'izany. Raha namoaka an'io video io aho, dia tsy niaino an'io video io akory ny zanakovavy, fa ny vavaka hatramin'izay sy ny asan'Andriamanitra izay nataoko no natonga ny Jesosy ny asa tamin'ny ankonako. Ny zavatra notantarain'ny zanakovavy dia izao: raha natory izy ny asabotsy alina hifoa ny alahady, izany hoe ny alahady fa 17 ny volana marsa 2022 vo 2 andro lasa izay, satria atalata isika anio. Dia raha natory ny zanakovavy ny asabotsy alina, dia ny divaraina an'io alahady io na nofy izy. Ny nofy izay naseho an'ny Tompo taminy dia hitany ilay ranomanitra ny teo aloha izay efa nariny zany, satria mbola nanana ranomanitra maro zany izy tao amin'ny trano fandriny ary mbola nisy koa vernis, nisy lokomena, nisy koa makiazy
dia hitany tao anaty nofy ilay ranomanitra tamin'ny fahazazany izay kadô azy satria fahazaranay mihitsy no manome kadô ranomanitra ho an'ny ankohonana na ho an'ny havana taloha. Dia tamin'io nofy io nisy ranomanitrany tamin'izy mbola kely izay efa nariny izay ranomanitra zay dia tao anatin'ny nofiny io andro io ilay ranomanitra misy sarin'ilay hoe Winnie Ourson, raha ohatra ka fantatranao izany dia hitany indray tao anaty nofy teo ambony komody tao amin'ny trano fandriany io ranomanitra io, ary ny zavatra izay niseho dia hitany naseho an'ny tompo azy ilay sarin'io dessin animé io Winnie Ourson io amin'ilay ranomanitra fa tsy sary intsony fa lasa tena io biby io mihitsy no nitsangana teo alohan'ilay komody tao amin'ny trano fatorian'ilay zanako. Dia tena hoe ilay biby mihitsy no hitany vatan'ilay biby mihitsy no nitsangana lehibe teo alohan'ilay ranomanitra teo akaikin'ilay komody ao amin'ny chambre ao amin'ny trano fatorian'ilay zanako vavy. Tena hitany izao mihitsy ilay biby, ary hoy izy hoe maintimainty be ny masony. Ry havana, naseho an'ny tompo azy tao anatin'ny nofy fa ireny sarisary na dessin animé amin'ny ranomanitra ireny dia ny ranomanitra izay hoentiny ireny dia izay zany ilay Devoliny ao anatin'iny Parfum iny, ao anatin'ilay ranomanitra. Naseho an'ny tompo mihitsy ny vatan'io biby io nitsangana tao amin'ny trano fatorian'ny zanako vavy ary maintimainty be hoy izy ny masony. Zava-doza, mila mitandrina isika. Izay no nahatonga ahy nametraka an'ireo sary ireo eto amin'ny video mba hitandremantsika fa tsy mety amintsika kristianina, tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny ranomanitra. Tamin'io andro io dia norofiny avokoa ny ranomanitra rehetra tao amin'ny trano fandriany, ny makiazy rehetra, ny lokomena rehetra, ny verni rehetra izay mbola tavela tao amin'ny trano fandriany dia nataony tao anaty harona. Dia no nefa nifohako dia tonga ilay zanako vavy nitondra izany ary nitantara ireo nofy ireo gaga aho nare izany, ary nahita ilay sase teny an-tanany feno an'ireo fitaovana makiazy ranomanitra isan-karazany vonina hoentiny ho ariana tanteraka. Aleloia! Satria ry havana, efa nivavaka ho azy efa ela ary efa nananatra azy, fa ny zanako vavy dia miteny izy hoe maman, JESOSY mihitsy no tiako anova ikasika. Izay foana no ataony io zanak'io. Aleloia! Ary tanteraka foana izany. Ny tompo mihitsy no tonga miteny aminy sy mampafantatra azy ary manova azy. Aleloia! Be voninahitra Andriamanitra ary magaga tsy takatra everina ny tompontsika. Dia no nefa niteny tamiko ilay zanako hoe maman, ho ariana ireto. Dia teo ahako no niteny taminy hoe apetrao ery fa ho ariako avy eo. Ho ariana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia noho ny aveo ry havana dia nafatotro tamin'ny rahan'i Jesosy ary nariako tao anaty zordira. Aleloia! Voninahitra ho an'Andriamanitra raha nijoro Vavolombelona teto aho.
dia namaky ny tao amin'ny Jaonina voalohany 2:5 ilay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Ary namaky koa aho tao amin'ny Isaia 7:20 ilay nanambara hoe hosoloana zavatra maimbo ny ranomanitra. Ary anio ny teny izay nomeny Tompo dia momba ny Jezebela, ilay izy efa hovonoany Jeho, dia mbola nanao manjamanja ihany, nanao loko mainty amin'ny masony ary nanambomboatra ny volony. Izay hitantsika izany ao amin'ny Mpanjaka Faharoa 5:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe dia tonga tany Jezirela i Jeho, no nandre izany Jezebela dia nosorany loko mainty ny masony sady noaingoiny ny volondohany, dia nitsidika teo am-baravarakely izy. Ry havana, tamin'io fotoana io Jezebela, efa notantaraiko teto izany efa maty ny zanany. Fantantsara fa maty ny zanany teto, fa mbola nao manjamanja ihany. Io lay loko mainty eo amin'ny maso, io lay manambomboatra volo, izao fitiavana azao tontolo izao, rehaka izao fiainana izao. Ary noho ny avy eo dia maty io Jezebela io. Dia nefany mbola manangatra izay le any amin'ny Apokalipsy. Ny fanahan'io, ny devolin'io Jezebela io no mitarika ny vehivavy rehetra sy ny lehilahy rehetra hijangajanga sy ny rehaka amin'izao fiainana izao, ny fijejejona izay novakintsika tao amin'ny Galatiana tamin'ny farany koa momba ny rehaka izao fiainana izao. Tsy tiany Tompo itsika hiaina tahaka n'izao tontolo izao satria tena sarobidy amin'ny Jesosy isika. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 izay manambara momba ilay Jezebela io, izay efa nazavaiko teto ihany koa ny momba n'io Jezebela io. Ovakiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 2:20 kanefa manateny aminao aho, satria ianao dia mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Raisiko ny 7:20 hovonoiko amin'ny arety mandringana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra dia alala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo, ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Amen. Ry havana, amin'ny tsika miteny izao dia maro ny fiangonana mankasitraka fomba favetavetana, fijangajangana, fijejojejona ao anatin'ny fiangonana. Ny mpaminany vavy eto izay teneny eto dia tsy azo ataon'ny vehivavy ny manao pastera, fa ny lehilahy ihany no nantsoina ho pastera, satria 12 no nantsoiny Jesosy ho mpianatrany. Fa ny vehivavy dia diakona, tsy mahazo mitondra fiangonana. Mila isika mandray ny plasitsika. Ry havana, tsy azontsika vazivazian'Andriamanitra, fa izay afafitsika no hojinjaintsika. Oka isika na iza ianao hitondra ny zanakanao anatin'ny fahamasinana tanteraka sy ny fahamarinana tanteraka. Raha tena tianao tokoa ny ankonanao dia torianao izy amin'ny fahamontinana tanteraka. Isika tsiraray avy no modely ny ankonantsika,
za tao anatin'ny fomba fiaina Jezebela tanteraka teo aloha, ary izay ihany no tena mpanome ranomanitra sy lokomena ho an'ny zanako. Ankehitriny no nefa nofazin' Jesosy ahako, dia iza aloha ny ova, dia iza mihitsy aloha no modely, na ny fitafy na ny fiaina. Izay vao afaka anavitra ny ankonantsika isika. Aoka isika tena ho modely tokoa. Izay vao afaka anavitra, izay vao afaka ho fitaratra ho an'ny ankonantsika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany 2:5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamontinana sy ny fahonoana tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Amen. Tsy maintsy aloha isika no manaraka ireo, no mahatanteraka ireo izay isika vao afaka ho modely ho an'ny ankonantsika na ho an'ny hafa koa any ivelany. Ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana Voalohany 5:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: Andriamanitry ny fiadanana anie anamasina anareo manontolo, ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ilain'ny Tompo mihitsy isika tompoko ho masina tanteraka ary ho voatahiry ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika, ka tsy anantsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy Tompo. Tsy ho tanteraka antsika io raha tsy isika aloha no manaiky miala amin'ny fomba mpiainan'izao tontolo izao, na ny fitafiana izany na ny fomba fiaina izany. Raha mijery isika karazam-pihira kristianina tena mitovy ohatra ny fitafiana n'izao tontolo izao, na ny firavaka na ny fitafiana na ny fomba mpiaina, dia tsisy intsony ny alalana hoe an Jesosy ve iny sa an Satana. Mitovy avokoa, mifangaro amin'izao tontolo izao. Tsy afaka isika tompoko hifangaro amin'izao tontolo izao. Rehefa an Jesosy dia tena mihitsy hoe an Jesosy. Rehefa an Satana dia tena hoe an Satana. Maro ny fiangonana dia hita hoe fiangonana tsy an Jesosy intsony, fa efa tafiditra ao anatin'ilay fiangonana Satana, efa tafiditra ao anatin'ilay fiangonana Jezebela. Ry havana, kely sisa dia ho avy Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Naseho an'ny Tompo any Zanakovavy ny devoly ao anatin'ny ranomanitra. Ry havana, hitany vatana be izao naseho an'ny Tompo azy, fa tsy sarisary fotsiny ihany. Ireny dessin animé ireny dia fantatrao zany tompoko manomboka an'io, fa devoly avokoa izy ireny. Na ny amin'ny ranomanitra dia velona zany izy ireny, ary tena biby tokoa. Ka aoka isika hitandrina tompoko. Araky ny fijoroana Vavolombelona iray izay fa nataoko teto ihany koa ny amin'ny télé, fa nivoaka avy ao anatin'ny écran mihitsy Satana. Ry havana, mila mitandrina isika, fa tiantsika Jesosy matoa mbola mampitandrina antsika izy ary manafatra antsika toy izao, mba ahamasina antsika tahaka ny Tompo Andriamanitra antsika izay masina, satria ny masina ihany tompoko no tafiditra ny lanitra. Ry havana, hoy ny zanakovavy tamiko, tonga ozy izy dia ariko daholy, satria nampafantary ny Tompo azy tanteraka, naseho an'ny Tompo azy tanteraka ilay devoly.
ka tsy emotra intsony izy fa tonga dia nataony izany. Ry havana, tianao Jesosy, aza mangataka andro raha mbola misy fananany Jezebela ao aminao, na fitafiana io na makiazy io, dia fantatrao anio fa any Satana izany, any devoly izany fa tsy antsika. Ario amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny afobe, averenao amin'ny tompony fa aza mitana ireny raha te hiditra ny lanitra ianao. Ry havana, Andriamanitra dia masina, ka tiany isika ho masina tahaka azy, izay isika vao afaka hiditra ny varavaran'ny lanitra. Ny voninahitany dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.